fandraisana anjara amin'ny fanajana ny tontolo iainana ny tokony ataontsika malagasy rehetra amin'ny fomba rehetra izany eny na tsy amin'ny fanariana zorjira ary dia efa zava-dehibe izany. Fandraisana anjara tokoa amin'ny fanadiovana ny tontolo iainana sy amin'ny fanajana ny tontolo iainana no ataony Wang Seng Yan Laurent. Ingénieur nivoaka avy tany Chine tamin'ny 2019 dia tonga eto Madagasikara zany mitondra ny traikefa hazo avy any dia ny anisan'ny développeko voalohany moa zany eto Madagasikara ny resaka hoe moto électrique. Ny kirakira itony antsoina hoe moto électrique itony izy raha ny marimarina kokoa izy no anisan'ny mitondra io rivotra voalohany io teto Madagasikara. Le électrique zany aloha zany voalohany miaro ny tontolo iainana le izy surtout eto amintsika zao raha constatenareo ny moto ny tena anisan'ny mandoto tontolo iainana be. Avy eo koa le izy économique kokoa par rapport amin'ilay mividy lasantsy ny électrique. Arak'izany tiany ny tontolo iainana te iainao anatin'izany tontolo madio izany tontolo milamina izy. Fomba iray andraisana andraikitra amin'izany ny fikirakirana ireto moto électrique ireto. Fa ianao zany avantage amin'ilay hoe tsy mandoa lasantsony tsy mandoa menaka tsisy entretien ataonao. Mahafinaritra ny mahita azy manao izany. Eny, na dia misy fahasamihafana amin'ny moto mahazatra anao ary ny moto électrique tena mandamina tokoa. Izy tsisy entretien firy atao aminazy zany tena hoe tsisy par rapport amina moto tsotra be pièce be mora simba fa rehetra zany rehefa mandeha izy dia mandeha micharge fotsiny ianao dia efa zay. Dia nefany koa nefa ny jiro laninao aminazy ohatra ny tony zao 2 kWh vitanao 100 km. Zany hoe raha ataontsika amin'ny vola mariage zany dia 800 ariary zany 100 km. Raha ho manokana aloha dia somary sahirana kely nitondra azy amboalohany satria tena malefaka izy ary azo lazaina hoe tsy fantatra ao akory ny feo andrehefa velona. Maharitra 100 kilometatra ny autonomie na ny fahatezan'ny vatoaratra itony moto itony rehefa mandeha eny amin'ny arabe rehetra eny. Manarak'izay dia natao ho an'ny malagasy tokoa satria dia mety amin'ny lalan-tsarotra na mety amin'ny lalana bombavoanjo satria dia ny lalana eto amintsika dia azo lazaina hoe tsy dia tsara loatra ary mety tsara amin'izay izy itony. Na moto ao an-trano ary tianao avadika ho électrique azo tanterahana izany. Na ihany koa moto vidiana vita mihitsy hoe efa électrique mety tsara mihitsy zany ho antsika eto Madagasikara. Zavatra tena mahafinaritra ity fironana anankiray ity. Mbola vitsy ny malagasy no azo lazaina hoe mirona aminy nefa mety vahaolana iray ihany koa hanadiovana ny tontolo iainana.